izay ny amin'ny fa nahazo fanafody sy fitaovana avy amin'ny OMS androany firenena Malagasy. Ireto fanafody ireto izay entina indrindra hitsaboana ireo mararin'ny pesta sy ireo olona mifanerasera amin'izy ireo. Androany moa no natolotra ny fitondrana Malagasy izany ka ny filoham-pirenena Ireto zanarym-mampiana no nandray izany izay notrony ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Dozina antibiotika rehefa haingo tapitrisana nomeny ny OMS ny firenena Malagasy entina hitsaboana ireo olona mararin'ny pesta misy 7,000 sy ireo olona mifanerasera amin'ny marary misy saray etsy androany. Akoatra izay dia mbola nisy koa ny fanomezana ranom-panafody hiadina ireo mpitondra ny aretina dia ny voalavo sy ny parasy. Fa fitaovana entina mitatitra ireo marary eny amin'ireo tobim-pahasalamana ihany koa no nomendreo mpiara-mivonantoka entina hiadina sy anenana ny fifindrany ary ihany koa entina anenana ireo olona maty ny aretina pesta ity. Tonga nandray izany tetsy akoron-drano ny filoham-pirenena ary nambarany fa ny ady atao amin'ny pesta ny tokony atao fa tsy tokony lalao ny ain'ny vahoaka ny mpanao politika. Zao mila mifanometanana ao anatin'ny fanomezan-tanana atao anatiny isika nefa dia efa manolo tanana sady koa ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Hitatsika ny fanomezana zay voaray teo amin'ny lafiny fanafody tena hoe ady amin'ilay aretina zany fa misy ady amin'ilay fiarovana ihany koa amin'ilay zany hoe mifanadiovana ny trano, ny loto, amin'ny ady amin'ny mety ho fianaky ny parasy amin'ny voalavo sy ny tahaka zany an'ilay izy. Ka izao oka mba hotony satria efa mandeha ny ady peny toromarika zay fomena amin'izy io. Azo tranona ny pesta raha voatsabo ara-potoana. Isy araka izany ny fanentanana ny olona mba hanantona ny tobim-pahasalamana izay akaiky azy raha misy tranga